Amintsika rehetra mandrakariva ny heriavana ny fahasoavan'ny tompontsika. Tonga eto amin'ny fiarahana mandinika ny tenin'ny tompondray isika, ny marika toko 220 andininy 7 ka hatramin'ny 4 no dinintsika anio. Marika toko 220 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 4. Alohany amakitsika izany anefa dia ara-misaotra ny tompondray isika satria tombontsoa lehibe ho antsika ny heriavany, tombontsoa lehibe ho antsika raha ampitahaina amin'ireo firenena samihafa, tombontsoa lehibe ho an'ny firenena malagasy ny fahalalahana misy eto amintsika, ahazoana mitory ny filazantsara izay vaovao mahafaly, ary indrindra ny hanomezan'Andriamanitra mpanompo samihafa miara-miasa ho amin'ny fitoriana izany filazantsara izany. Fa maro tokoa ny maniry handreza irentsika fa tsy mandre, maro ny maniry ahita izay hitantsika fa tsy mahita. Ary izany tokony ahatonga antsika ho feno fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika. Koa andehary miara-mivavaka isika, miara-misaotra ny tompo noho izao fotoana izao. Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny famondramponao sy ny fitiavanao. Anananay izao fotoana izao zay sady andrenesanay ny teninao, teny nambaranao Jesosy Tompo, tany amin'ny 2 taona lasa, tany lavitra any, nefa mba tonga ty aminay koa, ary teny mahasoa, teny fiainana. Misaotra Tompo ao, ko dia mangataka aminao zahay noho ny famondramponao. Miangavy anao zahay Jesosy, aoka mihitsy ny fanahinao masina no hiasa ao am-ponay rehetra izay mandre izao teninao zao, mba hanova ny fiainanay zany ka ho tahaka ny tany Jerosalema ny aino anao zahay Tompo. Raha mandre izao teninao zao zay vakiana, satria teninao ane no vakiana eto dia ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra Tompo zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Misaotra mpamonjy eo noho ny famondramponao. Amen. Filazantsarany Marika toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 4. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Dia nanatina an' Jesosy ny mpanorandalàna anankiray izay efa nahareny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly azy hoe ny voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary olay mpanorandalàna taminy: marina izany Tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra zany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendreny izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy sahananontany azy intsony. Ary Jesosy raha nampianatra teo kianjan'ny tempoly, dia namalika nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanorandalàna fa Kristy no zanaky Davida, kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tenan'i Davida manao azy hoe Tompo, koa ahoana ny mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Ary hoy izy tamin'ny fampianarany: mitandremany amin'ny mpanorandalàna zay mazoto mandehandeha miakanjo lava sy teo arabain'ny olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana aloha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana,
ary mandany ny tranony mpitondra tenaka aminao vavaka lava reny mba ho fiolahana ireo no ahazo fahameloana mafimafy tokoa. Ary raha nipetraka tanify ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao, fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely 2 akevitry ny vary ray venty avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany anatiny azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be no ireo rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra, fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony no nandatsahany tao. Izay rehetra nananany dia ny fivelomana rehetra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Raha vo mijery ny soratra masina sika ry havana, hitanao amin'ny tenin'Andriamanitra ao raha vao namaky teo sika, manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14 dia hita fa mizara tsara zay voalaza ao. Ary azotsika tsoahana ny zava-baventy, hevi-baventy, fahamarinana voalaza ny isaky ny fizarana. Ka amin'ny fizarana voalohany rehefa tena dinianao dia izao no hevi-baventy azo tsoahana na fahamarinana nambaran'ny Tompo. Tsy ampy hahavonjy ny fahalalana ara-tsaina ny didin'Andriamanitra. Tsy ampy hahavonjy ny fahalalana ara-tsaina ny didin'Andriamanitra. Nahoana angaho isika? Ty mpanorad-dalàna ity dia nanontany hoe iza moa ny didy lehibe indrindra amin'ireo didy ireo? Dia nofotian'ny Tompo amin'ny didy anankiroa lehibe, ireo didy 10. Dia ny voalohany, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra zany dia fitiavana. Fifandraisany amin'ny olona dia fitiavana. Ireo ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany, aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, manajany andro sabata, ireo fifandraisana amin'Andriamanitra ireo dia fitiavana an'Andriamanitra no mibaiky ny olona tsy hanao zany. Ary ireo ny hoe aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety vavolombelona mandaingana meloka ny namanao, manajany raha nisy ndrenao, fifandraisana amin'ny olona kosa zany dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny aiky le mpanorad-dalàna, ny aiky izy marina zany teninao zany toko, satria mahay an'izany koa le mpanorad-dalàna, mahay an-tsaina izy, mahay an-tsaina izy, fantany zany. Dia hoy izy tamin'i Jesosy hoe tsara ny namaliana ho azy, fa marina tokoa zany teninao zany. Zao anefa ny tenin'i Jesosy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Nahoana ny tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao? Satria efa mahalala ny didin'Andriamanitra ianao, mahafantatra an-tsaina ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy lavitra ianao, saingy izao mbola tsy ao anatiny ianao, mbola tsy ao anatiny ianao, mbola anivelany ianao fa tsy lavitra. Eto ary havana, dia tsara ny milaza amintsika rehetra fa tsy ampy aniny hoe mahay tenin'Andriamanitra, tsy ampy zany, tsy ampy mihitsy, satria ilaina mihitsy ny hoe fantatra ao an-tsaina le izy. Nefa ankatoaviko ve, moa tena tia an'Andriamanitra amin'ny foko manontolo ve aho? Tena tia ny namako tahaka ny tenako ve aho? Fantatra anie zany fa moa tena miditra ao anatin'izany lalàn'Andriamanitra zany ve aho?
fa raha tsy miditra mihitsy hankatoy izany any ahy raha tsy miditra hankatoy izany aho dia tsy mbola ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra akory, tsy ao anatiny aho fa mbola any ivelany, na dia fantatro azy zany lalàna zany. Ary indrindra hitantsika ty aoriana fa ny famonjena dia ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo, satria ireo lalàna rehetra ireo dia fantatra fa tsy tanterakitsika amin'ny herin'ny tenantsika izany. Ary satria tsy natanteraka ny lalàna isika dia mendrika ho faty, nefa satria tiatsika Jesosy dia maty ny soloheloka atsika teo ambony hazo fijaliana izy. Ary izany fa hafatesany teo ambony hazo fijaliana izany izay mitondra famelan-keloka ao antsika no manafaka atsika amin'ny ozin'ny lalàna izay tsy nankatoavintsika. Kanefa rehefa tonga olom-baovao ianao satria navela heloka dia omen'ny tompo ao am-ponao zany lalàna zany, misoratako ao am-ponao ny lalako izy, anjary ho tianao, anjary maminao ny mankatoy ny tenin'ny tompo, manjary tianao ny hoe azao ve ny teninao Jesosy io, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety vavimbelona mandainga, tiako zany tompo, tsy anao zany tsony ahy. Sady efa nomenao ahy ny fanahinao, anaovanao tombo-kase ny fanahiko, ianao fanahy masina miasa atao anatiko no aizako mankatoy ireny tenin'ny tompo ireny. Tsy niheriko intsony fa ny fananako ny herim-pitiavana ao anaty izay nomen'Andriamanitra, izany ene no azo hotsika aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay fitiavana miasa ao anaty vokatry ny fanahy masina izay noraisinao no mahatonga anao ho tia ny namanao, tsy hanaratsy ny namanao, tsy hanivateva ny namanao, fa ho tia ny namanao, hanampy ny namanao arak'izay azonao atao, ary indrindra hankamamy ny tenin'Andriamanitra. Tsy vitan'ny olona tsy niova fo io ry havana, tsy vitan'io. Ary misy aza olona miseho miova fo nefa manaratsy ny hafa, nefa manevateva hafa, nefa tsy manaja ny hafa. Ny fitiavana namana dia ny fitenenana aminy amin'ny fitiavana. Raha misy diso ataony, anaro izy, teneno izy, nefa zao amin'ny fitiavana. Raha misy zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina, tia fihavanana ny olona miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria ny nidiranao tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny nanekenao ny fampihavanana anao tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany Kristy, araka ny voasoratra hoe fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Ry havana, tsarovy ary fa tsy ampy ny mahalala fotsiny ny didin'Andriamanitra, tsy ampy zany. Tsara ny mahafantatra izany, nefa eto hitantsika ilay mpanorandalàna, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra izy, nefa tsy mbola ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana ny fidirana makaomako Jesosy ihany. Zaho ny vavahady ho Jesosy Tompo, zaho ny lalana makao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao. Rehefa manaiky an' Jesosy ianao ka mibebaka amin'ny fahotanao ianao, miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia omena fo vaovao ianao izay ahatonga anao faly amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fahamarihana faharoa, saribaliana ny fanontanian'i Jesosy indraindray. Saribaliana, inona moa no ny fanontaniana ataon'ny tompo? Ianareo mpanoradalàna reo, ianareo mihevitra fa mahalala ny tenin'Andriamanitra, iza ary ahoana no avalinareo fa Davida neka nilaza hoe tompoko an' Jesosy Tompo e, koa zanany ve nefa ataony hoe tompoko? Tsara ny manamarika eto ry havana fa ny salamo 100 misy an'io tenin'Andriamanitra io dia salamo faminaniana ny am' Jesosy Tompo. Salamo faminaniana ny aminy io, ary Davida tokony tany amin'ny 10 taona tany hoany talohan'i Jesosy dia efa naminany hoe Andriamanitra mihitsy no nilaza tamin'ny Jesosy Tompo. Mipetray eo amin'ny tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Inona moa zany? Faminaniana ilay zavatra tanteraka taty amin'ny 10 taona taorinany hoe Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, miakatra ao ny an-danitra, dia mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ary io faminaniana io dia Jesosy io. Kanefa koa zanaky Davida izy,
satria rehefa tonga nofo izy Maria reniny dia avy amin'ny taranaky Davida. Mazava loatra fa tsy Josefa akory ny rainy satria tsy nanana ray araka ny nofo Jesosy. Fa i Maria kosa zay reniny niteraka azy dia taranaky Davida, ary izany mahazanaky Davida azy. Efa hitantsika voaangana ny hoe isaorana ny ely avy amin'ny taranaky Davida. Taranaky Davida araka ny nofo izy, nefa tompoko izy hoy Davida. Voalaza ny asan'ny apôstôly, 7:7. Fa iny Jesosy zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny, de fa natsangan'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary amitsika, na de ambara aza fa zanaky Davida izy, dia tena tompo sy Kristy lay voaositr'Andriamanitra tonga hamonjy antsika, ary tsy misy famonjena ivelan Jesosy. Ary raha misy olona tsy manaiky hanompo an Jesosy, de tsy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, tsy miditra izy. Misy olona na de mitondra baiboly aza de milaza fa tsy tompo Jesosy, tsy azo ivavahana izy fa tsy Andriamanitra izy. Tsy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany olona zany, satria raha tsy tompo Kristy, raha tsy mantsy Kristy ho tompo le olona, tsy hanompo azy izy, de mandaha ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra. Ary raha mandaha ny maha-Andriamanitra an Jesosy ny atoko-pivavahana iray, na izy de zao mifilazany jaona azy hoe fanahy ny antikristy zany, mpanohitra ny Kristy zany. Ary zany mahatonga antsika hanandratra an Jesosy. Andriamanitsika, ivavahantsika, tompoko sy Andriamanitro, hoy Tomasy. Ary zany mahatonga antsika ivavaka amin'ny tompo. Lay nilaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Lay nilazay ny Isaia mpaminany 700 taona mahery talohan'ny atongavany teto tany. Ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Ko raha misy olona milaza aminao fa tsy Andriamanitra ivavahana Jesosy tompo, aza miaino azy tompoko, fa fanahy ny antikristy zany. Ny antsika de zao. Lay Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana, de fa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy, tompo ny fiainana mandrakizay raha teo izy. Famarenina fahatelo, azo fanameloana mafimafy tokoa ny mpanoradalàna mpiatsara velatsia. Nahoana ny mpanoradalàna miatsara velatsia? Miakanjo lava teo hitan'ny olona misehoseho eny an-tsena, manao vavaka lava reny ho fiolana hoy ny voalaza eto, nefa mandany ny arenan'ny mpitondra tena amin'ny fitiavam-bola. Miatsara velatsia, miseho ivelany foana, miseho tahaka an'izao, nefa ao anatiny ao kay fitiavam-bola ny betsaka ao anatiny ao, ka tsy mieritreritra akory ny fahantrany mantra izy ho izy. Ary manao vavaka amin'ny fiatsaram-belatsia. Zavatra manaitra ry havana amin'ireo mpanoradalàna sy fariseo reo, raha mamaky ny lioka 2:1 sika, manomboka amin'ny 2:2 ka hatramin'ny 2:2 de izao foana inenina no miverina ny hoe lozanareo. Mpanoradalàna sy fariseo piatsara velatsia hoe zavatra mahatsiravina indrindra ry havana ny fiainan'ny piatsara velatsia, mahazo kamo mihitsy. Ary sika rehetra eo amin'ny de samy tsy tia olona miatsara velatsia. Tsy miady kanefa ny kibay akelika ho isika, olona miatsara velatsia ane zany. Ary ny mampaonena de zao be dia be ny olona miatsara velatsia. Tsy tokony ho toetra ny kristianina izany. Isika kristianina, rehefa eny de eny, rehefa tsia de tsia. Isika kristianina de mivavaka hoe aoka ny fitenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko samy akasitrahany ao anatrehanao Jehovah ao. Manomboka anio ary manomboka anio. Ialao ny toetra ny fariseo sy mpanoradalàna mpiatsara velatsia. Ialao ny toetra ny mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsia. Raha hiatsara velatsia ny olona, aoka hiatsara velatsia izy, rehefa tsy ty anaiky ny tenin'Andriamanitra izy, fa ianao hidiran-doza ny eny mpiatsara velatsia. Na tsy hitan'ny olona eto aza, na de tsy ho tratra eto ambonin'ny tany aza ny fiatsaram-belatsiany, tsy afa hiala eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny eny olona, na izy. Tsy afaka hiala eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra izy, fa ny atao rehetra
dia asehon'Andriamanitra avokoa. Fampitandremana ho antsika re, satria misy fahamarinana ambaran'ny Tompo eto. Azo fanameloana mafimafy ny mpanoradalàna sy fahaseho-piatsara velatsia. Dia ho satrintsika ve ny azo zany fanameloana zany? Ho satrintsika ve zany? Tsy aleo ve miova fo tonga olom-baovao mba tsy ho elohina na azo teny mandrakareva hoe lozanareo. Mitady loza ve nahoana no hijanona ao amin'ny toetra feno fiatsaram-belatsia? Fahamarinana farany. Ny fahafozana no lehibe amin'ny Tompo fa tsy izay omena azy. Ny fahafozana, Andriamanitra tsy mijery ny ahalehibe ny nataonao, fa ny fo manolotra ny jereny. Fa inona ny jereny eto? Mahagaga moa ry havana fa asa tamin'ity fotoan'ity nipetraka teo anilan'ny fandatsahan'ny rakitra tao am-piangonana Jesosy, tao amin'ny tempoly Jesosy, dia nahita ny mpanan-karena nandrotsaka betsaka tao. Fa nisy kosa ao amin'ny fiangonana zany, misy olona mpanan-karena, misy olona malahelo, nefa samy manome ho an'Andriamanitra ireo. Fanomezana ho an'Andriamanitra satria ny zavatra izay ataonao any am-piangonana anie dia ataonao noho ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa atao inona moa ny vola am-piangonana? Atao inona? Tsy hoentina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olana manko amin'izao fotoan'izao dia izao, ny vola any am-piangonana niezana dia ho be vola be any amin'ny banky, tehirizina any amin'ny banky. Tsy zany aneny nanaovana an'ireo volan'Andriamanitra ireo hitoriana ny filazantsara no nanomezan'Andriamanitra ny arotsakitsika ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary eo dia ko tsy arotsika izany, fa tokony heritreritra amin'izany ny mpitondra fiangonana rehetra sy ny mpiandraikitra ny volam-piangonana, mpanapa-kevitra amin'ny volam-piangonana, fa ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra anie no antony hanomezan'ny olona vola any am-piangonana, fa tsy ho tehirizina akory, tsy ho tehirizina hoe atao any amin'ny banky 50 millions 100 millions tahiry any amin'ny banky, tehirizina atao inonao anefa ireo. Ka raha ohatra tonga an'io ny Tompo dia antany izy hoe nahoana ny tehirizinao tao fa nainona tsy nalefanao. Anjarany tsirairay avy no mandinika any amin'izany. Fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra no antony anaovana budget any amin'ny fiangonana. Zao anefa matetika mitranga tsy ampy ny vola atokantsika ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy ampy izany mazana. Ary nahoana ny tsy ampy? Satria tsy tena mirehitra ao anatin'ny fontsika ny fitoriana ny filazantsara. Nefa ny fitoriana ny filazantsara ny tena ndraikitry ny fiangonana, mba hanakatona ny varavaran'ny helo dia ny ota fitoriana ny Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izany anie no antony ilana ny fanampiana any amin'ny fiangonana. Dia izao ny zavatra hitantsika teto. Ao ny mpanan-karena be nandoa vola be, ao anefa ilay mahantra kely nandoa vola kely dia kely dia kely. Izao nefa lazain'i Jesosy, ireo rehetra ireo izy tamin'ny haben'ny fananany nanomezany azy, fa io ramatoa io kosa izay kely nananany no nomeny. Fitiavana zany. Zavatra lehibe zany dia izao, raha manao asa amin'ny asan'Andriamanitra ianao, tsy filana dera na filana laza, fa fitiavana an'Andriamanitra, izany no antony ny anoloranao ho an'ny Tompo. Eto dia te hampieritreritra ihany ny amin'ny tenin'i Jesosy hoe ireo ny ozy ny amin'ny haben'ny fananany nanomezany azy. Everonge raha ohatra moa lazain'ny Tompo hoe entinareo ny fahafolo-karena, asiana hanina ao an-tranoko, izaho toetra amin'izany aho fa ho voako anareo ny varavaran'ny lanitra. Raha manome fahafolo-karena ny olona, raha mikarama 50 000 izy no mandoa 5 000, 45 000 ane zany sisa no any aminy, izay sisa no ivelomany. Fa raha mikarama 500 000 ianao no mandoa 50 000, mbola manana 450 000 ane zany ianao ivelomanao. Dia hitantsika amin'izany ry havana fa ny mikarama 50 000 mahafoy 5 000 dia mahafoy be lavitra noho ny olona manome mikarama 500 000 nefa manome 50 000, satria mbola manana 450 000 izy any aminy. Ary zany tsy maintsy eritreretantsika amin'izay fahafoizantsika hoentina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Anjarany tsirairay ny mandinika ny amin'izany, hatraiza ny fitiavako ny asan'Andriamanitra raiko.
reo ary ny fahamari hitatsika androany riavana tsy ampiavonjy ny fahalalana ara-tsaina fotsiny didin'ny tompo fa ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo dia anoloranao ny tenanao sy ny fanananao rehetra ho azy ary ny finoanan'i Jesosy no fidirana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Saribaliana ny tenin'ny tompo indray nefa hitatsika eto ary amafisina fa Jesosy dia tompo Andriamanitra ivavahana izy na dia Davida azy efa naminaniny amin'izany. Azo fanamelohana mafy ny fiatsara velatsia azo mijanona amin'ny fiatsaram-belatsia raha tsy tianao ny azo fanemelohana, raha tsy tianao ny azo loza araka ny teny Jesosy hoe loza nareo mpiatsara velatsia. Fahafozana ho an'ny tompo ve arena ho any an-danitra anie zany ko mahafoza ho an'ny tompo dia ho hitanao fa ianao no ilay vehivavy na dia mahantra azy ianao ka mahafoy ho an'ny tompo. Ozy ny tompo hoe io vehivavy io nefa nahampifoy be ary efa hitantsika tamin'ny lasany hoe mahafoy trano tany no ny anarako ianao azo fiainana mandrakizay ianao. Enganery havana rehefa hamarinan'ireo mampahery antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra mahita zava-baovao isan'andro izay avy amin'ny teninao ary isaoranay ianao indrindra reny fahalalana vaovao menaonay reny hanitsy hatrany ny fiainanay. Ampio zay tompo mba tsy hiaina amin'ny fiatsaram-belatsia. Avaozy ny malagasy mba tsy hiaina intsony amin'izany fiatsaram-belatsia zany fa hiaina amin'ny fitiavana anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao. Amin'ny anarana Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany.